Andriamanitra eo tongotrao. Falomeravantsika tsiraiavindray tonga eto fandraisana ny lesona ho any lehibe amin'ity alatsinainy ity misaotra an'Andriamanitra isika. Mbola miaina izao fotoana manokana izao indray ahafahana mandray ny teniny. Lohandirantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavaka isika. Ianay tsara andrizan-danitra mbola velom-pisaranao izay ny amin'ny tompo-taona izay omenao anay. Indray ny tenao izay ankehitriny dia aoka nay ianao tompo hamelomelona amin'ny fomam-pananay ka ahafahanay mandroso hatrany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Ao teny lesona antsika androany dia manao hoe ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Mesia hanafaka azy ireo amin'ny Roma, izany no nandraindray n'io firenena Hebreo io. Ny tanjon'i Jaona amin'ny filazantsara ny teny anova an'izany fomba fihevitry ny olona momba ny Mesia izany, mba azaho mahafantatra ny fahatanteran'ny faminaniana mikasika n'ilay mpanjaka ho avy ao amin'i Jesosy. Tsy ho mpanapaka eto tany mihitsy ny Mesia. Tonga hanatanteraka an'ireo teny fikasana rehetra ao amin'ny testamenta taloha mikasika ny tenany izy. Ao anatin'izany ny fanaovana sorona ny tenany ho any izao tontolo izao, ary koa hanavao ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany. Manohana ny tanjon'ny filazantsara ny Jaona ny fanambarany Jaona mpanao batisa ny Jesosy ho ilay zanak'ondrin'Andriamanitra mba hananany olona fomba fijery vaovao momba ny asa sy ny toetoetry ny Mesia. I Jesosy tokoa no fahatanterahany teny fikasana ao amin'ny rafi-pisoronana. Ilay mpanavitra nampanantenaina araka ny teny fikasana izay nomena voalohany ao amin'ny Genesis 3:7-5. Tamin'ny batisan'i Jesosy raha nanondro azy amin'ny zanak'Andriamanitra azy i Jaona, dia nisy fahazavana vaovao izay nitosaka tao amin'ny asan'ny Mesia. Notarihina tao amin'ny tenin'ny Isaia ny sain'ny mpaminany dia ilay manao hoe tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina ho izy. Asaiko ianao maky an'ireo andalany tsoratra mason'ireo, ary na dia nilainy Jaona mpanao batisa aza ny nianatra misimisy kokoa momba ny asan'i Jesosy, dia azo antoka kokoa fa i Jesosy no ilay misinam-panantenana, ilay tonga hahatanteraka ny faminaniana, ilay tonga hahafaka antsika ny fahotana, ilay tonga ihany koa hanome antsika ny fahafahana mandrakizay. Dia aokane izany lesona n'io izany ahatsiarovantsika fa i Jesosy izay maty no vonoina, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay natanteraka ny faminena rehetra tao amin'ny testamenta taloha, izy tokoa ilay Mesia. Tsy ilay Mesia eritreretina izay hanafaka an'ireo Hebreo, fa ilay Mesia kosa izay hanafaka ny olon-drehetra ao anatin'ny fanandevozan'ny Satana. Amen. Ianay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tompo, aoka izahay tsy ho diso lalana ny amin'ny fahatakarana na ny fiainona ny teninao. Angataka ny fanahinao masina nefa izay dia hanoro lalanay mandrakariva, ka tsy amin'ny herin'ity fisainanay kely ity no angalanay azy lesona, fa noho ny amin'ny tsilotsaina izay avy aminao rery ihany. Da io manokana ny tokantrano tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao, naiza misy azy, ankohonanao izy, zanakao izy, ka aokany ianao hitoetra ao amin'ny misy azy. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.